Ho an'ny Metropole Security Power kosa dia feno roapolo taona izy ireo tahaka an'ireo club atao ihany koa dia mikarakara fifaninanana hanentina anankalazana izay tsingery taona izay. Omaly tontolo andro no tanterahana tetsy mikasa amin'ny Tafimahamasina izy ity ny taranja atondry sy ny taranja karate nentin'izy ireo nanamariana izany faharoapolo taonany izany. Nakalaza ny fahafolo taona nitsanganany amin'ity taona ity ny orinasa Metropole Security Power. Ity orinasa ity izay natsangana Andriamatoa Topoklahy Arvelona Marcelin ny taona 2017. Tsy hivona fa akoatra ny mahafiloha mpanorona ity orinasa ity azy dia nitondra avo nilaza ny taranja boxe olympique malagasy ihany koa izy izay filohan'ny federasiona nandritra ny fotoana maro. Izy tokoa mantsy no natao hoe ray aman-dreny izany ady tontolo izany teto Madagasikara. Hetsika izay atao izao dia fankalazana ny faharoapolo taonan'ny société Metropole Security Power, izany hoe nidiran'ny Metropole teto Madagasikara fa société miforona tany an-dafy izy io. Dia Arvelona Rainy izay présidentny boxe amin'izao fotoana izao no ohatrany hoe hamoronana asa zany ho an'ny tanora nananganany an'io teto tamin'izany fotoana izany. Roapolo taona ozy ianao fankalazana anahoana ny zavatra nitranga ny lalovany tao anatin'izay roapolo taona izay? Ohatran'ny fiainana rehetrarehetra ihany, misy ny mamy misy ny mangidy fa nafinaritra ny tena be da be aloha. Misy antony manokana ve tsy manahirana ve mikarakara zany hoe faninanana taranja roa samy hafa nefa miara-mandeha atao anatin'ny fotoana anankiray? Tena nezanay zany ho hiavaka mihitsy dia resaka ohatrany hoe spectacle zany tena nanaovana an'izy satria raha mijery boxe tsika dia tanana fotsiny, raha mijery karate tanana sy tongotra miaraka dia samy azo izay tandrifiny daholo zany rehetrarehetra. Sady koa promotion zany nataonay ho an'ny boxe izay ohatrany somary maritsaritra zany raha tontolon'ny boxe. I Arvelona Marcelin moa zany no PDG anay dia izy no président boxe dia promotion an'zareo zany no tena nanaovanay izy. Etsika goavana eo amin'ny sehatry ny Ayady karate sy ady totondry ary no nitanterahana tetsy amin'ny kianja amin'ny Tafin'ny Mahamasina omaly sy androany tontolo nentin'ny Metropole Security Power nanamarika izany fankalazana izany. Teo amin'ny taranja karate dia nahitana club 12, teo amin'ny taranja ady totondry kosa dia nahitana club 19 ka nahitana ady 230. Toy izao ary ny vokatra tonga eto am-pelantanana ho an'ny taranja ady totondry. Teo amin'ny latsaky ny 430 kilao poussin dia Saraka Tsala Ertina Siramananarivo Félix. Eo amin'ny latsaky ny 420 kilao dia Itolo-Janahary Fenoery avy eo amin'ny Tamma nandresan'ny Tsitoaina avy eo amin'ny Metropole. Sokajy Junior 420 ka hatramin'ny 420 taona. Latsaky ny 420 kilao Elisa avy eo amin'ny Metropole niondrika nanoloana Rakotosamanana avy eo amin'ny BOI. Randriampanarivo Ertina dia niondrika ihany koa teo nanoloana Andrafanomezajo Lidi avy eo amin'ny BCL. Itsitoaina avy eo amin'ny Metropole nandresy Andrazafy Arso Narindra avy eo amin'ny Tamma tamin'ny alalan'ny forfait. Latsaky ny 420 kilao Rakotomarana Flavien avy eo amin'ny Jorija nandresy Rakotomarana George Francis avy eo amin'ny Metropole. Teo amin'ny débutant kosa indray 7 ka hatramin'ny 430 taona. Latsaky ny 720 kilao Dominique avy eo amin'ny Metropole nandresy Anandrendembosoa Matio. Latsaky ny 220 kilao Rafaly Manana Bien Samuel avy eo amin'ny Tamma nandresy Arandriamanantena Patrick. Ary latsaky ny 420 kilao dia Arandriamantenaina Erzo nandresy any Rakotonandrasana Odilon avy eo amin'ny LSP. Latsaky ny 80 kilao dia Rajonarivo Rakotoniaina nandresy Arandriana Ivomanana Jérôme avy eo amin'ny BFA. Rajonarivo Rantoniaina avy eo amin'ny Tamma mo zany nandresy an'ny Jérôme izany. Eo amin'ny novice latsaky ny 720 kilao Rakotondrina Eli Joseph avy eo amin'ny Kosfa nandresy Nandriamampionna Dieudonné avy eo amin'ny Jorij. Ho an'ny zazavavy kosa indray latsaky ny 420 kilao
Randria miarso miora avy eo amin'ny métropole nandresy ny Rakoto Arvony Tainjanahary Antony avy eo amin'ny Tam.